Manolotra ny arahaba tompoko raha ny sary aza avy amin'ny zana-bolana dia efa manomboka mizotra miandalana mianatsimo ilay rivodoza Eleanor. Forte tempête tropicale no sokajindrisy azy androany ary tombanana mety mbola hatratra ho cyclone tropical ity rivodoza ity. Raha ampitso kosa dia anambana ny nosy rahavavy Maurice sy La Réunion ity rivodoza ity satria anakaiky kokoa amin'ireo nosy ireo ny misy ny ivony. Manomboka amin'ny zoma na ny sabotsy ho avy izao no vinavinaina ikisaka miandalana hiakandrefana indray ity rivodoza ity, zany hoe anantona tsikelikely ny Madagasikara. Na izany na tsy izany aza dia antenaina mba efa hiena be ny herin'izy io. Etsekilan'izay dia iverina indray ny oram-pahavaratra manenka amin'ny faritra maro eto Madagasikara, indrindra ho an'ny afovoantany sy ny tapany avaratry ny nosy. Misy mihitsy ny fampitandremana mahakasika izay, mety ho fabetsahan'ny rotsakorana izay satria manodidina eo amin'ny 7 hatramin'ny 9 milimetatra ny tahan'ny rotsakorana ao anatin'ny 420 ora monja. Amin'ny zoma ho avy izao ary dia tombananao betsaka ny rotsakorana amin'ireto faritra ireto. Fampitandremana amin'ny loko maitso ho an'ny Fatra Diana, Sava, Sofia ary Analamanga, torak'izay ihany koa ny distrikan'ny Mahevatanàna, Tsaratanàna, Andilamena, Amparafaravola ary Ambatondrazaka. Entanina amponina amin'ireo toerana ireo mba hiomana amin'izay mety ho fabetsahan'ny rotsakorana izay satria mety hisy ny fikorontanan'ny fiainana andavanandro, eo ihany koa ny mety ho fiandronan'ny rano na ny fiakaran'ny rano amin'ny toerana moratondraka, eo ihany koa ny mety ho fiotsahan'ny tany na trano na tamboho eny anivon'ny fiarahamonina eny. Ny torohevitra moa dia arao atsakany sandavan'ny foana ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony isorohana ny loza mety isy eo. Mivinany toetry ny andro amin'ny rampitso maraina raha jerena amin'ny Antsipriany dia ahazorana tandrifindrahona amin'ny Voamaraina any amin'ny fatra Atsimo Atsinanana, torak'izay ihany koa motsiraka amin'ny fatra Sofia, Boeny ary Melaky. Andrahoana na andrahoana amin'ny tsitokotoko mety hisava miandalana ihany rehefa misandratra andro ho an'ny afovoantany sy ny fatra avaratra andrefana. Ndray ny tapany avaratra sy any amin'ny faritra atsimo nosy moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na ivan-toerana kokoa ingaby masoandro. Raha ny tolakandro indray dia ho maina aloha ny aty amin'ny motsiraka amin'ny fatra Boeny sy Melaky, torak'izay ihany koa ny any atsimo andrefana, Miorombe, Anosy ary Androy. Andrahoana mety hisy ihany ny Erdika, Isina, Orana, Tandrifindrahona indraindray ny any amin'ny fatra Analanjorofo, Atsinanana ary Vatovavy. Ny faritra hafa dia anorana Tandrifindrahona mety arahankotroka indraindray. Mivinan'ny maripana manodidina eo amin'ny 5 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 13 hatramin'ny 430 degré motsiraka Atsinanana ary eo amin'ny 13 hatramin'ny 430 degré ho an'ny motsiraka andrefana. Mivinan'ny toetry ny andro ny zoma kosa indray ary araka nefa natsidika teny am-piandohana dia mety anatombo kokoa ny rotsakorana ho an'ny faritra sasany eto amin'ny afovoantany sy ny tapany avaratry Madagasikara. Andrahoana mety hisy ihany ny Erdika, Isina, Orana, Tandrifindrahona indraindray ho an'ny motsiraka afovoany Atsinanana nosy. Ny tapany atsimo moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ny faritra hafa kosa dia saika hiaina ao anatin'ny oram-pahavaratra avokoa. Raha mivinan'ny maripana indray dia tsy misy fiovana misongadina aloha fa eo amin'ny 14 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 13 hatramin'ny 430 degré motsiraka Atsinanana ary 13 hatramin'ny 530 degré kosa ho an'ny ilany andrefany Madagasikara. Andao faranana mivinan'ny toetry ny andro amin'ny sabotsy ary izay dia saika hiamaina aloha ho an'ny afovoantany sy ny tapany atsimo nosy, mety hisy tandrifindrahona iserana ihany indraindray ny amin'ny fatra Analanjorofo sy Atsinanana. Ny alina kosa no vinavinaina ahazorana tandrifindrahona ny aty amin'ny fatra Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana ary ny ilany Atsinanana fatra Matsiatrambony. Ny oram-baratra moa dia saika hitoetra foana ary hitoy eny hatrany any amin'ny ilany andrefany Madagasikara sy ny fatra avaratra andrefana. Raha mivinan'ny maripana indray tsy misy fiovana misongadina fa eo amin'ny 15 hatramin'ny 30 degré ho an'ny afovoantany, 13 hatramin'ny 430 degré motsiraka Atsinanana ary 13 hatramin'ny 530 degré eo foana ihany koa ny maripana ho an'ny motsiraka andrefana. Dia izay indray ny vinan'ny toetry ny androntsika tanatin'ny 3 andro ho avy. Mialohan'ny tena isarahana dia apatsahivina hatrany ianao fa ho fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny toetry ny andro amin'ity taona 2024 ity izay manana loha hevitra hoe lohalaharana amin'ny hetsika mahakasika ny toetrandro. Dia isy fampirantiana sy famelabelaran-kevitra isan-karazany ho tanterahana etsy amin'ny Parvis de l'Hôtel de Ville Analakely
avrily amin'ny faraka amin'ny 20 fa 2 amin'ny 20 ary ny 17 amin'ny 20 ny volana marsa taona 4 amin'ny 20 sy 2 ho antsika mpisehatra ara-toetrandro sy ireo izay manam-paniriana hiara-hiasa aminay dia aza misalasala mihitsy manantona anay mivatana na ihany koa mifandray amin'ireto fitaovam-pifandraisana ireto eo amin'ny alalan'ny telefona sy ny whatsapp 032 67 730 12 na ny 8 7 telopolo sy fitonjato 20. Eo ihany koa ny adresy mailaka ny raoljao@gmail.com. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary.